Ny fifaliana no hiara-bako anao izay manaraka sy manatrika eto amin'ity fotoan'ity androany misaotra ny tompontsika fa afaka hifampizara indray ny teniny. Amen. Mangetaheta azy indray ve ianao androany? Raha mangetaheta azy ianao dia olona amin'ilay olona tadaviny ianao izay. Tsy ny olona salama no mila dokotera, mpanao fanafody, fa izay marary. Dia tahak'izay koa ny olona mangetaheta no mila omena rano, sa tsy izany? Dia rehefa mangetaheta ianao ary ilay tompo sy ilay Andriamanitra lehibe mihitsy no angetahetanao dia eto izy ankehitriny. Raha mino an'izany ianao dia ndao hitehaka ho an'ny tompo aloha tsika. Dia andray ny ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny bokin'ny Petera voalohany bokin'ny Petera voalohany toko voalohany no jerevantsika dia ao ny taritan'ny tompo antsika androany. Bokin'ny Petera voalohany toko voalohany 3 manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 5 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa hiteraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary izay mety ho vonany dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny. Fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Amen. Efa teraka indray ianareo tamin'ny voa tsy mety ho loha. Nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary izay rehetra mety ho vonany dia tahaka ny voniny ahitra. Nofo rehetra ozy izy dia tahaka ny ahitra ary ny voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra. Tsy hoe teny anankiray koa ireo zavatra ireo fa teny samihafa. Tsy hoe voninahitra dia avy amin'ny teny hoe vonina sy ahitra natambatra dia lasa voninahitra, fa raha mijery ianao dikany hoe voninahitra ao amin'ny diksionaira dia hafa mihitsy ny resaka. Fa rehefa mitseny koa ianao hoe vony na hoe vony, iza mahay vony? Mahafantatra vony daholo ve ianareo? Sa hoe avy amin'ny voninahitra ihany izany ka vony. Ny vony dia amin'ny teny frantsay dia hoe fleur. Dia ny ahitra moa izany ilay maitsomaitso maniriniry eny dia izy ireny misy fleur tsy dia tena hita be, tsy ohatran'ny hoe voninkazo, tsy ohatran'ny hoe mijery raozy ianao dia hoe ny fleurana raozy. Fa ny vonin'ny ahitra somary kelikely eny fa mahafinaritra ihany no mijery anazy. Misy fotsifotsy izy ireny dia misy arakarak'ilay karazana ahitra izany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny nofo rehetra ozy izy dia tahaka n'inona? Tahaka ny ahitra. Ary ny voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra. Izany hoe rehefa mahita nofo misy voninahitra ianao dia tahaka mahita ahitra misy fleur. Azonao ve zatra resahako? Ny nofo ary mazava ho azy tsika rehetrarehetra dia miainga eo amin'izay stady izay daholo. Nofo. Ny olombelona rehetrarehetra dia tsy hoe teraka olona tsy dia teraka fanahy ilay olona ilay tao. Tonga dia fanahy mihitsy ilay tao, fanofo daholo. Ary ity zavatra resahan'ny tenin'Andriamanitra ity hoe nofo ity dia izay mety ho filany, izay mety ho etaeta tadaviny ity nofo ity. Tsika rehetra dia samy mahafantatra fa tsy haiko ny fomba nitaizana anareo aloha, fa izay tamin'ny mbola kely dia rehefa mianatra ohatra dia misy mpiara-mianatra. Rehefa ray tanàna dia misy ankizy mitovitovy amin'ny teny, même génération moa izany ny filazana azy. Dia rehefa mitaiza ny ray aman-dreny, rehefa olo-dehibe izany na ry tonton na ry tantine na ny ray aman-dreny dia ary nareo tsy mba ohatrandrianina mihitsy. Satria maninona? Misy fleur hita mahafinaritra eny amin'ilay olona anankiray, eny amin'ilay zaza anankiray izay tokony hitovy aminao. Ianao izany ohatra ny hoe zaza 15 ans na zavatra ohatr'izany ohatra dia
ohatrany hoe mba le zaza 15 ans mitovitovy aminao a mahay fianarana be ianao nefany a tsy mihoatra ny eo amin'ny 15 eo koa ianao a amin'ny laharana ny ampianarana fa dia eo ihany a indraindray milatsaka any amin'ny 20 mihitsy indraindray nefa le mitovy aminao le mba ray tanàna aminao le mba tafaraparaka aminao ohatra ny 5 premier foana izy dia miteny ny ray aman-dreny hoe jereo angery ihany ne ankizy mitovy aminao zao fa manino nareo tsy mba ohatran'ireny nareo a mba meza nareo a mba atao mba mianara tsara fa nareo be lalao anareo io ihany nge mavoanareo e zany fitazany ray aman-dreny na hoe misy ankizy mety manana zavatra mihoatra na hoe endry fotsiny ary na endry dia efa fleur mahafinaritra zany sa hoana sisy nareo mahita zavatra mahafinaritra eny amin'ny hafa dia terena le zaza le zanakao mba hitovitovy amin'iny mba mitovitovy fleur eny a le zanakao sy le zanak'olona karazana fleur karazana vony anankiray rehefa melehibe ny zaza dia manomboka misaina tahaka izany ihany satria izay le tezana anazy tamin'ny mbola kely dia rehefa melehibe dia mahita hoe ry ihany nefa tafavoaka tamin'ny fianarana za ty tao tsy hitako ihany inona ihany no ataoko amin'ity fiainana ity to mivesika tao manandrana n'ity filière ity a ohatrany tsy mety mivadika azy indray ato ohatrany tsy mety inona ihany ary nataoko nefa ny olona efa manomboka any amin'ny asa zao ny alehany le toetsaina izay nitezaina ny olona tamin'ny mbola kely a dia lasa maninona lasa mitaizatra amin'ny mahalehibe hoe natao lasa mahita vony eny amin'ny olona hafa satria samy nofo satria samy olombelona satria samy olona normal tsy sisy maharatsy an'izany a raha fitaizana normal satria izay mihitsy moa nitan'ny ray aman-dreny taloha hoe mety zany mba tokony mba hitovitovy olona mitovy taona ve dia tsy tokony mba samy hety samy anana fahombiazana izay tadavina ary amin'izao fotoana izao tsika dia mahafantatra fa ny olona rehetra dia mitady an'izany fahombiazana zany tadaviny ny olona ny fahombiazana amin'ny fiainana ary ny fahombiazana dia fantaritsika nefany fa hitovizan'ny olona rehetrarehetra tsisy hidirany hoe kristianina indray ny olona raha ana kristianina raha dia tady hitovy amin'izao tontolo izao ihany mitady an'io fahombiazana io satria izay ny to mahafinaritra mijery ahatra raha mahita ahatra ianao tsisy zavatra mahafinaritra fa io maitsomaitso be ihany fotsiny le ahatra fa rehefa misy zavatra mba fleur kely ao anatin'izy dia mba mahafinaritra misy voninahitra le ahitra dia mitady ny olona izay mba hisiny mba fleur kely koa eny amin'ny fiainana ary io ny ketrehana ny olona ny zavatra isan-karazany amin'ny fiainana hoe inona ny atao mba hisiny ny voninahitra kely ety amin'ity fiainantsika ity fa maninontsika tsy mitovy amin'ny hafa ny fijerevana fiainan'olona raha lasarana bavy atsotro izao fotsiny ny fijerevana fiainan'olona dia mahatonga antsika hitady hoe mamenatra ity position antsika fa tsy mitovy amin'ny olona hafa fa ny olona misy fleur ny fiainana ny olona tao mahafinaritra ny olona tao mahomby ny olona tao hidiram-bola misimisy fa maninona ny tena vola kely ohatr'izao foana mba miditra ny fiainako dia manomboka mampitahy ianao ny fiainanao rehefa matsiaro ianao hoe tsisy voninahitra ny fiainanao rehefa manomboka matsiaro ianao hoe ny fiainako tsy mba ohatra ny fiainandrianina atao ambadika na ny fiainako tsy mba ohatra na atao mpiangonana ary a possible zany zavatra miara-mivavaka eto tsika dia mahafinaritra mifankatisy ny ohatr'izany fa indraindray rehefa tena akandinidinika fiainana satria manomboka mifankafantatra rehefa mifankaty dia manomboka mandehandeha ny saina indraindray hoe tena mba mamelana kosa raha vony any aminareo a mba mamelana be mihitsy le izy ianay ohatrany dia tena ahitra maina fotsiny maintso fotsiny le izy ao rehefa ohatra ka mifampijerijery fiainana ny olona rehefa mametraka référence ny olona hoe tahaka izao ny antsoina hoe fiainana mety na tahaka izao ny fiainana mahomby na taoko izao ny atao hoe mba miaina e dia manomboka hitady an'iny ianao dia manomboka tsiaro ianao hoe ohatra menatra ahako rangahy fa tsisy voninahitra le fiainako izay ny tenen'ny tenin'Andriamanitra io a ny voninahitra ny nofo ozy izy dia tahaka ny vonin'ny ahitra izay ny anambaran'ny tenin'Andriamanitra an'izy io zao zany tsika dia manomboka mahafantatra hoe inona manomboka mandinika ianao amin'izao fotoana izao hoe inona ny antony hifansevako ny fianarana ohatra inona no antony hitadavako asa ohatra mba ahatonga anavy hisy voninahitra amin'ity nofoko ty mba hisy fleur ave le ahatra eo amin'ny fiainako satria
satria mahita fa ny hafa mety dia ny ahotra misy tsy mety. Izao zany tsika dia manomboka mandinika ao anatin'ity tapany voalohany ity hoe inona ny antony, satria rehefa menatra ianao ny olona araka zavatra teneniko teo rehefa tenenina ny zazakely tambola kely hoe mba miezana reo dia ny olona fipepony ray aman-dreny hoe mbola miezaka fa ny anina mananina dia lasa maninona lasa mifonsa ilay zaza. Izany hoe tsy etaeta, tsy misy hoe tena za mihitsy izay mihitsy ahako e. Ao anatin'izany fitazahana izany misy personnalité votsitra raha mandinika tsara ianao. Na misy zavatra misy zaza anankiray ohatra hoe mety tokony hiavaka any amina sehatra hafa mihitsy. Azonareo hoe any amina resaka mety tsy voatery hoe fianarana ohatra. Mety ilay zaza mety tsy voatery hoe tsy maintsy voalohany any am-pianarana. Ary na zay raha mitaizany zanakay dia tahaka izany mihitsy tsy natao hoe tsy maintsy voalohany ty zaza ty satria hoe izay ny référence amin'ny fiainana. Fa nisy ny sahaza ho an'ny zaza. Dia tahaka izay koa ho an'ny olombelona rehetrarehetra. Dia misy ny sahaza fa rehefa manomboka amin'ny fampijerijery fiainana ny olona dia mahatsiaro an'izay hoe ambanimbany voninahitra ary angatsika par rapport amin'ny sasany. Nefa dia samy olona samy nosorandreny menaka izao ihany. Samy mety mba manana ny mety fafahana manao zavatra tahaka izao na tahaka izao ihany. Azonao ve zavatra resahako? Ny olona ao amin'ny nofo dia mitady izay ho voninahiny ny tenany amin'ny endrika rehetrarehetra. Ary ny fijerenavana ny hafa dia mahatonga anao hieritreritra fa ambany voninahitra ianao. Nefa nosy izy ny tenin'Andriamanitra, ahitra ihany ireny. Ahitra ihany ireny. Ahitra ilay resahana. Ny succès dia succès ana ahitra. Ny fahombiazana dia fahombiazana ahitra raha ohatra ka mijery fiainana amin'izao tontolo izao fotsiny ianao. Zavatra mandalo. Ka androany eto amin'ity tapany voalohany ity dia efa manasanao sady isaintsaina hoe inona manery anao hanao zavatra anankiray. Anangana projet anankiray ianao. Hiditra amina fianarana anankiray ianao. Hiditra amina asa anankiray. Eny, anambady ianao. Anambady ve ianao satria nitovy fotoana aminao dia efa manambady daholo. Toy izany hoe efa misy fleur daholo ny tovavy même génération amiko na ny rahalahy mitovitovy génération amiko efa misy fleur ny daholo, misy voninahitra satria fahombiazana ho an'ny olona izany. Misy olona mandray an'izany. Dia hoe rehefa mijery an'izay référence izay ianao toy izany hoe tena tsy ampy voninahitra fa za mbola célibataire hatramin'izao. Inona mahatonga anao handray décision hoe tena fa tsy maintsy miteraka tsika amin'izao Tsy maintsy miteraka satria ny olona mitovy amintsika efa miteraka daholo. Jereny isan-jazandrianina efa izao. Jereny ny anina ohatr'izao. Ny fanaovana référence amin'ny fiainan'ny olona. Averiko foana ilay izy amin'ny ahitra isan-karazany izay hitanao. Na any amin'ny télé io, tsy voatery leo an-tanàna inge fa neny amin'izao tontolo izao neny amin'ireny hainao manjery ny Facebook inge karazana ahitra ny hitanao. Ary karazana fleur koa ny asehony ao hoe izy tsy mampiseho fleur malazolazo ao. Tsisy ampiseho fleur amin'ny Facebook izany dia tena hoe efa malazo tsika, selfie kely aloha fa malazo. Tsisy mampiseho an'izany fa rehefa le mamelana tsara iny ny voniny. Amin'iny samy makamaka sary daholo dia iny ianao mijery an'iny. Ry anina kay efa ohatr'izao. Ry anina kay mananina. Ry anina kay mananina. Mahatonga ny olona handray fanapa-kevitra. Ary mahatonga ny olona hisafidy karazana fiainana sy lalana izay hitadavany voninahitra ny fahitana sy fanaovana référence amin'ny fiainan'ny olona hafa. Mino fa azonao ny zavatra resahako ta. Tapany faharoa ifampiresantsika sahady. Toy izy ny tenan'Andriamanitra teo hoe fa nareo izy efa teraka indray. Ny fiovana raha lasirana-bavy dia mitranga sy tanteraka eo amin'izay olona efa nateraka indray ihany. Ny olona rehefa nateraka indray dia miova tanteraka io. Na mahita amin'ny fiainan'ny olona misy fleur be tahaka n'inona ary ianao, rehefa teraka indray misy natiora vaovao anatinao. Eto amin'indray dia resaka fanana resaka. Teo dia resaka nofo izy hoe naturel. Raha fa niaina n'izany zavatra niteneniko izany ianao hoe nanao zavatra ianao satria ny olona manao an'izao dia mety dia ozy hoe normal izany fa za manamely teny. C'est
zay zavatra efa niainanao rehetrarehetra, zay zavatra efa niainanao sy ny erreur mety nataonao, dia ozy aho mantsaonao andrany hoe tsisy fahadisoanao zany, fa tsy maninona zany, zay mihitsy le nofo. Raha niezaka nanao zavatra ianao satria ny olona nety nanao zavatra anankiray, dia androany amin'ny tena anao tsy maninona zany, navelan'Andriamanitra hitranga mihitsy zany. Fa raha tonga ny fotoana androany, raha tonga eo amina teboka anankiray ianao, mila mandray fanapa-kevitra. Raha tonga eo amina fotoana anankiray ianao, tsy fantatro na zao na ho avy ny fotoana, mila mandray fanapa-kevitra ianao. Dia androany ny tenin'Andriamanitra dia ampatsiahanao voalohany indrindra aloha, fa raha efa nateraka indray ianao, dia tsy taka ny fonctionnement an'izay mijery référence amin'ny nofo izay intsony ianao. Ny fomba fijerinao, ny fomba fandehananao ary ny orientation an'ny fiainanao mihitsy, ny tsy manaraka an'izay fiainan'ny olona. Na mamelana fotsifotsy daholo ary ny olona amin'izao fa ianao mbola maitsomaitso, tsy maninona izany. Ny important efa nateraka indray ve ianao, satria miova ny destination anao. Ianao tsy natao hamoaka fleur afinaritra ny olona. Nizaniza lazaiko aminao fa mahafinaritra anao ny fleur, nizaniza lazaiko anao fa mety matsiritra anao no mahita anazy androany. Alazo nge reny ahatra reny. Ho avy ny fotoana, misy fetrany ny zavatra rehetrarehetra. Misy fetrany ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha olona efa nateraka indray no mirona na hoe mitodika any amin'ny zavatra izay tsy aharitra mandrakizay. Hoy ny tenin'Andriamanitra, votsy mety longe no niterahana anareo. Le maharitra mandrakizay no niterahana anao. Androany tsy hoe teny fampiononana no atao androany, hoe dia mahaiza mionona fa tsika mety tsisy fleur mihitsy. Tsy teny fampiononana ny androany, fa ampitodika anao ny tompo ny amin'izay efa niantsony ianao, ny anton'izay efa niterahana ianao. Ianao tsy natao ampitovy fiainana amin'izao tontolo izao. Mety mipetraka eo eto Antsahamanitra ianao, samy hafa nge ny olona eto Antsahamanitra eto. Misy samy manana ny fleur koa ny olona eto. Fa ny olona izay nateraka indray dia misy antony manokana. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miresaka antsika eto fa votsy mety loha. Raha lasa ranabavy, ny ho an'ny olona nateraka indray tsy vonona no mivoaka eny aminazy, fa vo. Inona hoe? Vo. Samy hafa. Ny ety amin'izao tontolo izao dia natao ho fleur mety halazo, mety ho maina rapitso, mahafinaritra androany, fa levona rapitso. Tsy ela ihany ireny dia levona. Tsisy zavatra maharitra ety amin'izao tontolo izao. Fa no an'izay nateraka indray, rehefa nateraka tamin'ny votsy mety loha isika, rehefa nateraka tamin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tsarovy tsara, le vehivavy tao amin'ny jaona toko 4 iny, rehefa nanantona teo Jesosy, dia nipropose anazy. Avy eo izy fa omeko loharano, le maharitra mandrakizay ianao, loharano tsy manam-pataperana, hibohiboika ao anatinao. Io vehivavy io efa nitady, nanana référence ana fiainana izy tao anatin'ny fiainana. Nanana référence izy hoe ohatr'izao angamba mety fahasambarana. Nitady karazana vony ary nitady izy hoe ahoatra ny ahoana mba fleur mba mety amiko, fa ny olona rehetrarehetra mitovy amiko mety ny fiainany ihany, mety ny fiainany ihany. Ka nanandrana izy karazana lehilahy maro, nanandrana izy nitady le fafinaretana, nitady le mety hoe voninahitra hoe manambady, ary mety hoe niaina zavatra mety hoe mahafinaritra anazy izy tao anatin'izany, kanefa tsy mety afa-po. Ary izay mihitsy le fiainana eto amin'izao tontolo izao raha lasa ranabavy, satria tsy misy maharitra ny zavatra rehetrarehetra. Raha vao diso an'ilay tena loharano isika, raha vao diso an'ilay tena tenin'Andriamanitra, fa rehefa tonga teo aminy Jesosy dia hoy izy hoe fa omeko ianao. Ny zavatra nitranga tao amin'io vehivavy io, rehefa hanome anazy ilay loharano Jesosy dia hoy izy hoe atsopa ary hozy izy ny vadinao. Dia teo moa manomboka niova nivoaka ny tantara rehetrarehetra hoe ka izy ianao manambady ianao dia tahaka izao sy tahaka izao sy tahaka izao ilay izy, dia nanaiky ilay vehivavy ny farany. Raha lasa ranabavy, rehefa andray an'io loharano io, rehefa miaina ao anatin'io loharano, rehefa tena hoe tanteraka ao anatintsika ilay hoe misy loharano mibohibohika tsy manam-pataperana dia ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ao,
dia io zavatra io manova tantara. Manova tantara tahaka ny ianao nanana référence teo dia te-hanova ny fomba fandehanao anao mba ahazo sy ho tanteraka tahaka ilay référence hitanao. Dia rehefa tanteraka indray koa ianao dia manova ny fandehanao indray io hatanteraka anao any amin'izay antsoin'Andriamanitra. Ninona zany fomba iainanao, ninona zany décision raisinao izy ianao hoe za andeha araka ny nofo na andeha araka ny fanahy, dia samy manova ny fomba fandehananao io ary manova ny motivation anao io ao anatinao. Ny olona araka ny nofo dia efa mazava foana ho any amin'ilay vony mahafinaritra foana, fa ny olona araka ny fanahy dia ho amin'izay antsoin'Andriamanitra. Mety taorian'io fotoana io tsy haiko izay mety mitondra ny tompony io vehivavy io hoe ahoana ny toy an'ny fiainany, fa za mino fa rehefa tena voaray marina ilay loharano tsy niditra tany amin'ny vady fahenina intsony izy. Azonao ve zay? Tsy hoe efa voaraiko ilay izy, efa nateraka indray ahako, fa ndao indray aloha jery izy indray lehilahy mety amin'izao. Tsy ho izay mihitsy raha voarainy ilay loharano. Raha tena migoka, raha tena nateraka indray ny olona anankiray, tsy mitohy amin'iny fitadiavana référence eto amin'ny tany ity, iny intsony ny olona anankiray. Amen. Ny ahafantaranao fa efa ao amin'Andriamanitra marina ianao dia miovana ny fomba fandraisanao décision ary. Miovana any amin'ny projet izay ho atsanganao ary. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay vao ataoko hoe mbola tsisy ray volana izay misy asa izay atao izay dia misy activité anankiray izay dia misy responsable anankiray ny asa eo amin'ilay izy. Dia efa taona maro izy ny asa teo amin'ny toerana io. Dia zavatra nitranga tao anatin'ny roa tokom-bolana teo maty ilay olona eo. Olona anisan'ny mahatoky be izy teo amin'ny asa izay nataony. Dia za responsable an'ilay izy dia normalement satria raha ny tiako raha maha-olombelona dia ny logika dia hoe atao izay mitady olona aingana isolo an'ity olona ity fa aiza dia ho faty eto fotsiny ity activité ity, sady izy mba olona nafinaritra ilay activité nandeha tsara arak'izay mba nilavana anazy raha maha-olombelona normal dia hoe tonga dia tafisolona aingana fa manjary perte be tsika anatin'ilay izy. Fa ny zavatra napetraka ny tompo tato anatiko sy ny resahan'ny tompo tamiko dia tsy hijery an'izay hoe mety misy échec raha mijanona ity asa ity. Tsy hijery an'izay hoe mety misy perte be dia be, fa alohany hamerenana an'ilay izy satria misy zavatra somary alamina maromaro miaraka amin'ilay izy dia hozy izy ny tompo hoe mijanona kely ianao dia avelo hiresaka amiko ianao. Tao anatin'ilay izy dia anatin'ny fotoana ataoko hoe satria zavatra tokony mampiditra arakarak'izay esanza dia mampiditra izay zavatra izay dia navelan'ny tompo mihitsy hoe avelao aloha hijanona fa tsy any amin'io fitahiko anao, fa za te hahavokatra anao. Ny olona mety raha hijery dia hoe tena nareo hoe tsy perte be hoe tsy miasa nareo na ohatr'izany na ao anatin'izao fa maninona raha mihetsika aingana nareo, satria izay no mety ho voninahitra ety amin'izao tontolo izao hoe izay miala rangahy miala fa ny antsika mandeha foana, izay maty fa izay ny antsika mitohy foana. Fa ny zavatra napetraka ny tompo tato anatiko dia hoe andraso kely aleo fa omeko saina ianao, avelao fa hitarika anao ary izay ilay tenin'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra izay nateraka Andriamanitra raha lasa nanabavy dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy miaina amin'ny référence ety amin'izao tontolo izao. Raha ohatra ka mety hoe maimaika any amin'ny zavatra izay tokony sy logika amin'ny manofo izay ahitra ihany dia efa niazakazaka ahako ary nataoko izay nampandeha anazy. Fa rehefa ny tompo no mitarika dia misy hialoavany tenin'Andriamanitra foana ny zavatra rehetrarehetra, hialoavan'ilay loharano miboiboika. Ary io raha lasa nanabavy dia izao izay loharano miboiboika izao dia efa mipetraka ao anatin'ny olona izay nandray an'i Kristy Jesosy. Fa isika indraindray no misafidy anidy ilay robinet, isika indraindray no misafidy anidy ilay loharan'ilay fleur aloha izao fa tsy ilay an'ilay voa. Azonareo hoe
Nandray isika mihitsy ny hoe alao rangalova tsika nge olombelo le olombelo tsika pastera fa tsy tonga dia manidina be ohatr' izany le eritreritra. Ny olona nateraka indray raha lasa ranabavy hafa mihitsy. Isika raha misaina tahaka ny olombelona, tahaka ny nofo, izay ahitra, izay mety halazo, dia tsy mahaliana antsika mihitsy ny zavatra ao amin'ilay loharano miboiboika. Mety hifanohatra amin'ny zavatra izay mety mahatery antsika ilay izy. Izao raha lasa ranabavy tadidio, ny tenin'Andriamanitra ho anao tsy hoe izay teneniny ety ihany, fa Andriamanitra mihitsy miresaka aminao amin'ny fotoana rehetra. Mila resy lahatra amin'izany ianao, mila resy lahatra amin'izany sy miaina an'izany ianao, fa efa nomena antsika ilay loharano miboiboika. Fa indraindray isika no hoe za tsy mandray raha tsy any am-piangonana rehefa larobia, tsy mandray raha tsy any am-piangonana rehefa lahady. Misy kristianina misaina ohatr'izany. Dia amiko ianao tsy tena migote, tsy tena miaina ilay zavatra efa nomenanao. Misy olona za tsy mandray izay avy amin'Andriamanitra raha tsy avy amina mpanompon'Andriamanitra, ary ilay mpanompon'Andriamanitra fantatro ireny ihany, fa za tsy mananina mihitsy. Fa ny ilay avy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra ireny. Nefa ny ao anatinao dia misy. Ny ao anatinao dia misy ahafahanao mijoro, ary ahafahanao tsy mitsiriritra ny vonin'ny olona rehetrarehetra. Amen. Misy ao anatinao, misy arena be dia misy arena lehibe nge raha lasa ranabavy ao anatintsika. Fa indraindray isika rehefa manidy ilay robinet, inona ilay fanidina ilay robinet? Adinoina fotsiny izy dia ilay nofo mahazo laka. Lasa mijery, vao mahazo ny asan'ny Satana raha lasa ranabavy dia mampivelatra, mampiseho anao ny firentirentiny. Ny firentirentiny ny zavatra ety amin'izao tontolo izao. Ny asan'ny Satana dia mampiseho anao an'izay fotsiny, dia misintona anao amin'ny anaran'ireo. Izy tsy hoe vao sotominy amin'ny tady ianao, tsisy manao an'izany amin'ny zanak'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra hoe tsy hanana devoly fahefana. Fa mampiseho any ianao ilay izy mba hahatonga anao hitsiritra dia manomboka anao hiazakazaka makany. Izay ny asan'ny Satana. Fa rehefa mandray an' Jesosy Kristy marina ny olona, rehefa nateraka indray marina ny olona, dia miova ny fonctionnement, lasa misy loharano misokatra ao anatiny ao. Ary loharano io araka ny tenin' Jesosy dia maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay ary disponible amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fa afaka ny anova ao tsika ve? Afaka ny anova tsika ve mba tsy hahatonga antsika hijery an'izao tontolo izao? Mba tsy hahatonga antsika hamelanja an'ilay nofo? Amen. Mba tsy hahatonga antsika hamelanja izay zavatra hita amin'ny masontsika? Fa Andriamanitra te hahatonga antsika hamokatra ho azy. Ny olona rehetrarehetra rehefa ny ahitra rehetrarehetra rehefa samy manana ny fleurany dia samy mifampijerijereny fotsiny. Tsisy hoe mbola efa nihinana an'ilay fleurany trianina ve nareo, tsara be ny voniny zareo. Jerijerena fotsiny ireny ka dia na mitsiriritra ianao na tsy miraharaha. Zay. Na ianao mitsiriritra ny fleuran'ny olona eny, na ianao tsisy raharaiko an'izao, izay zany ny anazy. Mba tsara aloha izay hoe tsy miraharaha zay. Fa ny olona izay nateraka indray dia navelan'Andriamanitra mba hisy fo. Izany hoe misy zavatra azo raisina ny aminao. Ny olona izay nateraka indray dia navelan'Andriamanitra mba hamokatra ho amin'ny fanjakana. Izay mahatsiaro ilay ten'Andriamanitra hoe fitiavan'i Kristy hozy izy manery anay. Fantatrao hoe manery aninona ilay izy? Fantatrao hoe manery maninona? Misy zavatra rehefa voaray ny fitiavan'Andriamanitra dia eo ilay tonga fahateram-baovao, mirotsaka ny fanahy-masina. Rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia mamokatra ianao. Ary ny vokatra izay avoakanao dia vokatry ny firaisana sy ny fiainanao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao eo. Dia misy vokatra ho an'ny hafa ilay izy. Izany hoe amin'ny fotoana rehetra ianao dia tery hamokatra ho an'Andriamanitra. Izay vokatra tsy hoe ianao no manao an'ilay izy, tsy hoe vokatra ny famakianao ny ten'Andriamanitra dia hamokatra ilay hanina zao, hamokatra ilay hanina zao. Fa Andriamanitra mametraka ny vokatra fa ianao tery foana. Ianao zany olona tsy mipetrapetraka izany. Ny voninkazo ny kera lasa ranabavy mipetrapetraka amin'ny mety aminy. Jerijerena dia mahafinaritra, mandra-palazony. Ny olona misy vony tsara, ny olona feno voninahitra eo tsiritinao zany, jerijerena fotsiny reny. Tsisy hoe tena voky rangahy zany mahita anareto voninkazo reto, voky. Fa any amin'izay misy voankazo ianao, any amin'izay misy voa ianao no afaka mihinana dia ho voky.
Zany natao atsika zanak'Andriamanitra, natao hisy voy ianao, natao ahvokatra ianao satria le voa tsy mety loha mihitsy nefa natao ny hiterahana anao amin'ny Kristy Jesosy. Azonao ve ny natioranao ankehitriny? Azonao ve ny natioranao? Afaka misafidy ianao aorian'ny fotoana androany zany hoe mbola andeha amin'le nofo ka ahoana kosa ve rianona ve manana fiara dia zay ve mbola mibataratra amin'izao? Tsy mba etsiketsika mihitsy zany zay fa tena teneniko mihitsy raha misy aloha androany andao inona ny azo atao fa tena tsy mety. Hitanao ny fahatsapahanao fa tsisy voninahitra ianao, zany hoe menatra ianao dia mahatonga anao any amin'ny tsy fahafampo. Ny tsy fahafampo anao mahatonga anao andray décision tsy voatery amin'ny fahendrena. Ary nefa ny mazava ho azy tsy any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa misafidy ianao androany ary amelaka ianao omenao valeur ny tenanao androany za efa nateraka indray, za tsy miseho référé amin'ny fiainan'olona, na zay ray tanàna amiko, na zay même génération amiko, na zay ao am-piangonako, fa zay natao samy hafa mihitsy ao am-piangonana mba hahafahana mifameno. Ny any amin'izao tontolo izao tsy natao hifameno aminao tsy hoe izy zareo natao mpanana dia ianao mahantra kely dia mba hafamentsika. Tsisy raharaina ianao zany any. Fa izy mpanana ianao mety hoe sahirana mezana fotsiny ianao na lalovany fotsiny ianao, fa ny eto anivon'ny fiangonana navela hisy ny fahasamihafana mba hifamenoana. Amen. Izay nge mahafinaritra ty atao amin'ny Kristy Jesosy ty. Sady ianao sady tsy mitsiritra ny hafa, ianao tsy manana tsy fahonona tena satria mahatonga tsy fahonona tena nge zany. Androany tena Andriamanitra tena iresaka aminao mihitsy hoe miova ianao amin'ny fanavaozana ny saina mba mantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha variana mijery ny fiainan'ny olona hafa. Tsy hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy na miboiboika ary izy dia very fotsiny. Tsy Andriamanitra teteny zasy teteny aminao n'ity zavatra ty mihitsy amin'ity fotoana ity fa ianao otrany tsy mihaino mihitsy. Ianao variana be mijery le fiainan'ny anina nefa za teteny ianao hoe ty le izy, ty le tiako atao anao, ty le anjara omeko anao. Fa raha vao variana loatra tsika mijery an'izao tontolo izao raha latsarana bavy dia midevy ehatra amin'ny lalana ho alehanao rehefa avy eo. Androany miresaka amintsika ny Tompo, miresaka amintsika ny Tompo, mampatsiahy antsika ny Tompo fa efa nandray anazy ianao, efa nateraka indray ianao. Ary mino fa karazan'ny olona izay mena izao hafatra ao dia karazan'olona efa nandray an'i Kristy Jesosy. Ary androany ny Tompo dia saro-piaro aminao androany mba tsy hijerevanao sy hitsiritanao von'ny ahitra, von'ny ahitra izay mandalo, von'ny ahitra izay halazo tsy ho ela. Mandalo izao fiainan'izao raha lasarana bavy, mandalo izao fiainan'izao. Inona zavatra mety mahafinaritra anao ety amin'izao tontolo izao? Mandalo ireny. Izay navela ho anananao dia hifalio sy hisaoro ny Tompo. Izay tsy navela ho anananao aza tsy ritina akory, tsy hasoanao zany. Olona manana antoka ianao fa amin'ny Kristy Jesosy mahafantatra tsara an'izany ianao. Matoa tsy nomena dia tsy ilaiko izany. Raha tsy kare ohatr' izany ianao amin'ny fiainanao dia misaviriviry, misababaka eny ny fisainanao satria tante ihany ianao hoe tena tsy ho anahy mihitsy ve? Sura, tena tsy natao tsy anona mihitsy izany. Fa afaka ny ahitsy ianao anatrehan'ny Tompo ary afaka ahitsy ianao eo anatrehan'ny tenanao. Afaka ny ahitsy ianao eo anatrehan'ny tenanao. Ry tenako izay nomeny Tompo antsika no antsika, izay tsy nomeny antsika tsy ilayntsika. Amen. Raha vao izay ny fomba fijerinao ny fiainana dia mandrosanao miaraka amin'ny Tompo. Afaka ny tenenao ny Tompo ary izay ilay tena mahafinaritra hoe disponible ho an'ny Tompo kokoa ianao amin'izay fotoana izay. Rehefa tsy mahajery an'izao tontolo izao ianao dia mahita ny ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Izay ilay izy hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantara anareo ny anazy, mba hamantarantsika ny azy adin'olo ny hafa. Raha te hahafantatra ny anazy ianao, aza mijery ny hafa, aza mijery ny olona akaikinao, aza maniry ny ninona ny amin'ny olona fa ndao liana ny amin'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Mino fa miresaka aminao ny Tompo amin'ny taonan'izay fotoana izay. Raha ohatra ka misy décision diso na eo amin'ny fotoana ahafahana mandray décision zao. Ohatra misy décision raisinao satria hoe tena fitseritako ny anona mihitsy nanapahako hevitra hoe tena ataoko raha angaty zavatra raiky ity. Dia androany aloha mijanona kely vetivety.
dia fataro ny pozisionao anatrehan'Andriamanitra. Fa misy loharanom-bohibohika te hiresaka aminao, te hampiseho anao zavatra aho, te revele anao izy hoe aty ny lalantsika ka. Tsika tsy voatery makany. Aty le ahatonga anao hamokatra ho anahy. Zay tadio zay. Aty le ndao re resaka amin'ny tompontsika androany dia teny amin'ny tompo aiza le tianao hahafokatra. Inona le tsy voatery fantatrao le izy fa atovy tafatoetra ao amin'ilay toerana tianao hamokarako Andriamanitra. Mba tsy hafahako hiazakazaka ao amin'izay zavatra mety halazo rapitso. Mba tsy hafahako hiazakazaka ao amin'ny zavatra izay mety tsy haharitra akory. Nefa ny toa tsiriritiko. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.